Manampetra tokoa ny fiainana eto an-tany na dia tsy ekensaina sy fosy fanahy zay izany zavatra izany fa tsy maintsy mandeha foana rehefa tonga ny fotoana izay le fiainana eto an-tany. Ny vaovao mampalahelo ny androandroany moa dia nodimandry tamin'ny alina tao amin'ny homesoavinandrina ny colonel Ranevson Théodile. Izy dia efa nitazona andraikitra amin'ny maha commandant du groupement de la gendarmerie ary efa nitazona andraikitra CRGN Toamasina ihany koa ny tenany. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy mpiara-miasa aminy rehetra. Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana mangidiny rora ary varotra tokoa ny lela fa atao ahoana moa hoe mety zay angamba ilay sitrapony ao ambony. Faramatoa Rijasoa manana kosa dia namoaka zavatra tao anatin'ny pejiny raha tsy hivina moa ny mikasika an'ity ramatoa ity dia efa ministra izy tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina fa nalaza tamin'ny resaka bambosy sety moa izy ka voatery tsy maintsy natsahatra amin'ny asany maha ministra azy. Tsy niteniteny firy ity ramatoa ity. Ankehitriny anefa dia namoaka zavatra tao anatin'ny pejiny izy ny mikasika ny raha izay nahazo azy tamin'izany fotoana izany. Nilaza moa ity ramatoa ministra ity tao anatin'ny pejiny hoe efa nambarako foana fa tsy nisy volam-panjakana navokako tamin'ny fotoanan'izany ministra. Efa teo aminy engagement vola dia paiement sisa no tsy vita dia nasaiko natao dégagement indray ka ity ny proof izay nitehiriziko satria haiko fa indray andro any tsy maintsy misy ilako azy izany. Izay namoaka ny vola taorian'ny nanesorana dia tsy haiko intsony sady tsy aferako izany satria voalohany volana Jona 24 za abrosé hoy ny zavatra izay nambarany ity ramatoa ity tao anatin'ny pejiny mikasika ny resaka bambosy 24 fa ny zavatra malaza any ivelany kosa dia tsaraina ireo olona folo izay nilaza fa lehilahy Brigitte Macron. Olona folo no niakatra fitsarana noho ny filazana fa lehilahy niovaho vehivavy Brigitte ilay vadiny Emmanuel Macron filoham-pirenenan'ny la Frantsa. Nilaza ny zanany nanolonany ny fitsarana any antoerana fa nisy fiantraikany tamin'ny fahasalamany reniny ny fanaratsina nataony ireo olona voarohirohy toy ny filazana fa Jean-Michel raha lany 20 taona izy raha ny tena marina. Ity farany izay mbola velona soa aman-tsara. Mitandrina mafy araka izany ramatoa Brigitte amin'ny fomba fitafy noho ny fahalalany fa ampiasain'olona mba hanalana baraka azy ny sariny hoy ny mpisolo vavany. Fa ny tany manakara kosa dia trano maheriny zato tafo ny lasa lavenina 1.7 no tsy manan-kelofana. Manoloana ny haitrano na tsiravo natao amin'ny fokontany Lokomby tapany atsimo commune Ambanivohitra Lokomby district ny manakara ny andro ny alahady fa 4 oktobra 2022 lasa teo izay nambay trano maheriny 700 isa ary nahitana traboina tsy manan-kelofana 1.7 dia nitondra vonjana ny vakiny aveo anivony AMC manakara ny andro ny talata 7 oktobra 2022. Vary ary fitaovana toy ny koveta, savony, lambahoany hoentina midio sy maro hafa ankoatrany tranolay sy fitsabona memempona aveo anivony fitalayavam-pagitry ny fahasalamana fitovinany no natolotra ireo ny haramboina. Nambarany ireo solon-tena mpanjakana avy any antoerana ireo fa vonjana ny vaky azo noraisina teo ampelatanana no natolotra izao fantatitra dia efa nalefa amin'ny ambaratonga pahefana ambony mahefa koa dia andrasana ny tohiny ary hinona fa hisy ny fandraisana andraikitra mivengana avy amin'ny fanjakana fohy be. Zava-dehibe izao dingana natao izao hoy ireo ny haramboina na dia mbola vonjy maika aza nefa kosa dia mangataka sy manantena sahady amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mpanatanteraka vao mijoro ankehitriny hijery manokana mahakasika ireo tranorava mba ho fanampina azy ireo. Ny vahoaka any amin'ny fagitra Sofia sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny fagitra Sofia moa dia faly sy ravo satria voatendry ho ministra moa ny ray aman-drenin'izy ireo tsy iza moa izany fa ilay gouvernoura teo aloha andriamatoa General Lilson René de Roland. Naro dia naro moa ireo olona izay nanolotra fiarabana any ity andriamatoa General ity noho ny fahazahoany toerana ministra. Tsy laza fotsiny isika afa-tsy ny be ny tanànany Antsohihy ramatoa Vanessa Tsaravintana. Feno tsikitsiky moa ramatoa Vanessa raha nahita any andriamatoa General Lilson niarahaba sy nirarisoa mba mpanantenana ary nirarisoa ho ela velona ho ela fanapahana any andriamatoa ministra mba avita be amin'ny adidy izay antsorohany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavy ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary topoky lahy veloma topoky vavy.